Amitaky fitohizana ny fanavaozana goavana eo anivon'ny postra malagasy hiditra amin'ny e-commerce araka izany ity orinasa-mpanjakana ity ary hatra ny digitalisation amin'ny akapobeany Michela Renarzo. Nandray anjara tamin'ny andiany fa 7 ny Union Postale Universelle tany Abidjan ny postra malagasy nandritry ny 3 herinandro. Kongresy izay fanaon'ny postra maneran-tany isaky ny 4 taona. Nandritry izany no nahalany ny postra malagasy ho mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana ny Union Postale Universelle sy ny Conseil d'exploitation ny Union Postale Universelle amin'ny firenena 20 nandray anjara. Anjara andraikitra izay mitaky fitohizan'ny fanavaozana goavana eo amin'ity orinasa-mpanjakana ity, isan'izany ny fidirana amin'ny e-commerce. Isany zavatra mipetraka atao postra zany zao dia hiditra tanteraka amin'izay tsika amin'ny resaka e-commerce satria mbola tsy misy eto amintsika eto Madagasikara izy io. Raha ny zavatra hita dia ohatran'ny hoe sarisarina vente en ligne, izay nga no ilazantsika azy ny any anaty Facebook reny fa tsy reny akory ny atao hoe e-commerce. Fa efa feno zany zao ny fepetra rehetra atao amin'ny postra mba ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io efa manana ny resaka logistika ny fitaterantsika manana ny matanjaka indrindra manana tsara indrindra amin'ny postra rapide ary manana ihany koa tsika ny fomba fanaovana ny paiement électronique paiement en ligne amin'ny alalan'ny postra monnaie ary indrindra moa fa ho avoakatsika atoato amin'ny efa tsy ho ela le carte hipoketra le carte visa hipoketra dia izany hoe feno ny fepetra izay ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io. Efa niofana ny mpiara-miasa efa nametraka ny ampaintainy rehetra zahay amin'izay resaka e-commerce izay. Taky ihany koa ny digitalisation amin'ny ankapobeny ny atrehan'i Madagasikara izany amin'ny alalan'ny postra malagasy ny UPU. Ny zavatra ifotoranay mafy amin'izao fotoana izao dia le hoe digitalisation des services postaux. Tsy maintsy hirosoantsika io ary efa nanomboka tsika fa tsy maintsy hamafisina ny perspective atsika amin'izao fotoana izao efa mandeha le hoe digitalisation ary izay raha teo koa ny thème n'le congrès ny UPU teo ary azo lazaina fa tsy tara zany tsika aty Madagasikara satria vao tamin'ity taonty ny UPU tamin'le congrès teo ny UPU vao nametraka thème zay nefa tsika efa nanomboka nanao an'le digitalisation efa nanomboka efa ho herintaontsika zay no efa nanomboka an'izay zavatra zay izany rehetrarehetra zany dia hoentina hanatsarana ny idirana amin'le hoe modernisation zay nga manelakitsiny amin'le teny frantsay modernisation ny postra, modernisation ny services postaux, modernisation ny fomba fiasa mba hanakakezana mpanjifa sy hanomezana fahafapo ny mpanjifa foana hatrany. Nisy imarana io ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety nentina nampahafantarana ny fanavaozana ataon'ny postra malagasy.